Andriamanitra rainay a ndreto izahay miara misaotra anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ny amin'ny fahatavavoriana eto, ny amin'ny fahavelomanay, ny amin'ny fiainana be dia be anananay ao amin'i Jesoa. Misaotra anao izay anio fa tsy ho diso anjara amin'ny teninao indray. Tompo antiany fonay, sokafanay malalaka eto anatrehanao ankehitriny. Mangetaentanao izay Jesoa, fenoy anao izahay. Tompo tsy zavatra fantatray ao anatin'io teninao io, raha vao tsy ny fanahinao no miasa, mangataka ny asa ny fanahinao ho any anatiny tsirairay, manokatra ny vavahady-tsainay, manokatra ny maso ny fanahinay, ahitanay zava-mahagaga amin'ny teninao. Ka ahitsinao izay anio, ampaherezinao izay, amboarinao ny fomba fijerinay, hitovy amin'ny fijerinao Andriamanitray. Misaotra Tompo fa miasa eto ianao, mitenena aminay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesoa no hiarabako anao manokana, miaraba ny reny rehetra aloha, satria fotoana manokana tokany fitandremana Isotry Fitiavana hitondranam-bavaka ny reny amin'ity anio ity. Miaraba anao ihany koa na tsy reny ianao fa rehefa tonga eto ianao dia fahasoavan'ny tompontsika ho aminao. Ny lohahevitra tiako ho zaraina aminao fa nampianarin'ny tompo ahy dia tiako zaraina aminao anio dia izao hoe ao anatin'izao fianarantsika ny amin'ny hoe mihavana ao amin'ny tompo izao amin'ity volana Jona ity amin'ny sehatry ny FJKM dia andeha lohahevitra ampanjintsika anio dia izao hoe mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Misy voambolana anankiray izay mety manahirana kilo miaino azy fa zao ilay voambolana asa raha efa hitanao ampiasaiko amina zavatra anankiray loatra ny hoe misy olona miditra antoko politika anankiray ohatra zao dia rehefa tena resy lahatra be amin'ny antoko politika misy azy misy ilay olona dia tenenina izy hoe iny olona iny tena ohatr'izao iringiriny mihitsy, izay teny iringiriny izay efa heninao izay tena ilazana zany hoe iny indray dia tsy azo atao ninina mihitsy fa iny tonga dia ohatr'izao iringiriny. Rehefa mandinika ny fampianaran'ny tompo aka ny tenin'Andriamanitra ao Marka 5 ilay nivakiantsika teo isika, rehefa mandinika ny fampianaran'i Jesoa ny mpianany manokana isika dia mahita hoe misy fampianarana hafa mihitsy, misy sary hafa mihitsy omeny tompo. Misy zavatra tsy mitovy amin'ny sarababen'olona fa tiany tompo isika senao ho mpianany iringiriny. Manahoana raha ny olona mahita anao eny an-dalana, ny olona mahafantatra anao dia hiteny, moa ve afaka miteny anao ny olona ankehitriny hoe iza hono iza ianona iny tsy azo atao ninina iny fa tonga dia mpianatra Jesoa iringiriny mihitsy. Ndao ataontsika senao tanjony izany hoe tena mpianatra ny tompo iringiriny. Fa ny tompo loi du tout rien moa no miasa ao amin'ny an'Andriamanitra. Na ny rehetra antsika nomentsika azy, na tsisy. Andao versika vakiana angeny ny Marka 5 teo dia 2:40 hatramin'ny 5:10 ijerentsika an'izay hoe ahoana re zany mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika izany. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika ho mpianatra ny tompo iringiriny. Rehefa mamaky an'io teny io ianao dia mba angatahako aminao mihitsy imagineo kely, alao sary an-tsaina ilay zavatra tenenin'ny tompo. 2:40 tsika manomboka amin'ny anaran'i Jesoa, ary na iza ny mahatafintohina na iray aza amin'ireo madinika mino ireo dia tsara ho azy raha anantonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony ka hatsipy any anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no mahatafintohana anao dia tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny hoe manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no mahatafintohana anao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary ranomasina no manafintohana anao, esorialy izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina, fa samy
samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy inona no entinareo mampodiny tsirony, aoka izy sira ao anatinareo ka mihavana tsara nareo. Rehefa mamaky ampahana tenin'Andriamanitra ohatr'izao anaty Baiboly dia indraindray teny amin'ny tompo hoe aiza kosa ve tompo, efa nimaginenao tsara ve ilay zavatra niresantsika teo, efa niraisinao sara-tsaina tsara. Mahavariana ny tompo ny zavatra teneniny. Misy indraindray ao anaty Baiboly tiana tenenina hoe rangaha, aiza kosa ve dia ho tapahana mihitsy ny tanana, aiza ve dia hoe asiana an'izany zavatra 10 taonina be izany hono eo amin'ny vozona dia ariana eny an-dranomasina, mba sary teny angaka ampiasain'ny tompo. Tena mila azontsika sary an-tsaina mihitsy fa i Jesoa nge no miteny an'io teny io hoe mila mampitovy ny fijerintsika amin'Andriamanitra tsika. Ka raha te ho mpianatra ny tompo iringiriny ianao, raha ampanangatana zao tsika hoe iza aminareo zao mpianatry ny tompo dia teny zany nga dia mila nytaniana za mpianatry ny tompo za rehefa tena amin'ny école des disciples ato mihitsy. Fa soavana be ny fisian'izany amin'ny fiangonana anankiray. Fa ny fandehananao amin'io tsy milaza hoe tena disciple ianao, fa any amin'ny Jona 7:12 tsy tadidinao ve ilay tenin'Andriamanitra? 4:7 sy 5:7 miteny izy hoe Jesoa miteny amintsika hoe indro didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Hainao tsy enjery izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ianao te hiteny hoe za nge efa mifankaty, moi j'aime tout le monde. Mety hiteny an'izay ve ianao? Fa tsy eo amin'ny resaka je t'aime hoe tiako ianao fotsiny ange. Tsy hatreo mantsy ilay tenin'Andriamanitra fa mitoy ilay izy miteny hoe tahaka ny nitiavako anareo no aoka hifankatiavanareo koa. Ny fenitry ny tompo izany dia ho an'ny mpianatry ny tompo iringiriny, ny fitiavan'i Jesoa atsika ny fenitra, izany ve ny itiavantsika ny manodidina atsika. Toy izany tompo amin'ny 5:7 amin'izay Jona 3:12 izay hoe ny hahafantarany olona fa mpianatra ny tompo tsika haitsika izany. Dia rehefa mifankaty tsika, tsy rehefa makaty am-piangonana, tsy rehefa miaraka amin'ny titra be da be tsika, fa rehefa mifankaty. Raha mijery ny fiarahamonina malagasy ny amin'ny kristianina malagasy ankehitriny dia mahita hoe ohatra ny tena vitsy ihany ka ny tena mpianatra ny tompo. Fa raha dinihana ny fiarahamonina dia tena samba maka ho azy, nga vitany samy maka ho azy, misy mifanaratsy, misy fifisaraham-bazana samihafa eo anivony kristianina malagasy. Aza mieritreritra olona be da be ianao fa tsika sianao ihany aloha nijerentsika zao. Za mijery dia ianao mijery ny tenanao. Aiza ho aiza ny fanatanterantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'io tsika sianao hianatra hoe andao andeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Verina ny Marka 7:7 fitiavana mahery vaika. Hoy ny tenin'ny tompo milaza amintsika amin'ny 2:2 iza mahatafintohina. Na iray aza amin'ireo madinika ireo madinika mino areo. Dia mendrika hoelohana faran'izay ratsy. Izany ange ny dikan'ilay tenin'Andriamanitra. Fa maninona ny tenin'ny tompo milaza amintsika an'izany? Fantatrao moa fa ny olona tsirairay, indrindra rehefa manana an Jesoa ny olona anankiray, rehefa mino ny tompo, dia olona hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra ny olona iny. Amin'ity an'io ity dia te hitonanao hoe ahoana ny fomba ahafahantsika sianao manana fitiavana mahery vaika no mampitovy fijery amin'Andriamanitra raha afaka ny ahafahantsika manana an'izany. Mampitovy ny fijerintsika amin'Andriamanitra hoe rehefa mijery anitsy olona itsy Andriamanitra dia inona ny fijeriny azy. Inona ny sanda omen'Andriamanitra ny olona tsirairay. Raha mijery ny Genesis 2:2-7 tsika dia mahita ny teny milaza hoe ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe zao hoy Andriamanitra hita izay manisy soa anareo ary anozina zay manozina anao, hita izay manisy soa anao dia anozina izay manozina anao. Matsiro ery izany tenin'Andriamanitra izany. Eny tompo izany mety amiko mihitsy. Fa fantatrao moa fa tsy hoe ho anao ihany, fa le olona hafa manodidina anao koa ny tenenan'ny tompo amin'izany. Satria maninona? Satria nge ireo vahoaka Israely ireo izay rehefa tafiditra ao amin'ny Jesoa tsika, rehefa ao amin'ny tompo tsika dia atsika daholo koa ny teny fikasana ho an'ny zanak'Israely. Satria ireo olona ireo dia tenenin'Andriamanitra ny amin'ny Zakaria 2:2-2 hoe
anak'Andriamasony. Zao no tenenin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Zakaria hoe izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasony. Tsara ery mieritreritra an'izany hoe izay mikasika anazy zany Jesoa dia mikasika ny anak'Andriamasonao. Fa androany tsy hainao ny sainina zao fa hijery ny hafintsika. Aika moa ireo hafa manodidina antsika ireo, ny olona nataon'Andriamanitra manodidina antsika, ay moa rehefa mikasika an'ireo tsika dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:5-5:10 manambara hoe Andriamanitra range miteny mananatra ny mpanjaka azy izy noho ny amintsika. Fahasoavana. Amin'ny 5:10 izy miteny hoe aza manendry izay voaositra ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Tena mahasarotiny an'Andriamanitra ny zanany anankiray. Mahasarotiny an'Andriamanitra. Mitovy mihitsy aminao, amin'ny zanakao ianao. Za zao manan-janaka roa vavy. Raha ianao zao no miteny ohatra hoe manao zavatra ilay zanako izany mety tsy mahafinaritra anao dia teniteneninao be eo dia mety kapohanao, mety ataonao tsy fantatra eo dia ozy aho hoe fa manino ataonao zany zanako ange io raisoan-tsaina maha-olona tsotra antsika sy ianao no ny fahasarotam-piarontsika amin'ny zanaktsika fa maika lavitra noho izany ny mahasarotiny an'Andriamanitra amin'ny zanany anankiray. Jereo amin'ilay Marka toko fa 7 tao tsika dia teneniny eo amin'ny 7:30. Hoy ilay teny hoe nazovy no mandray zaza ray tahaka tony amin'ny anarako dia mandray ahy hoy Jesoa, ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Tsika sy ianao zany ny tanjontsika zao dia ahita hoe fahoana moa ny fijerin'Andriamanitra an'ireo olona manodidinareo. Rehefa mandray an'ny zaza, ary amin'ilay 2:20 madinika ny tenenany azy indray, madinika mino rehefa mandray an'ireny kay tsika hono kay Jesoa ny raisitsika. Ary tsy hoe mandray an'i Jesoa kay hono fa mandray an'Andriamanitra. Any amin'ny filazantsara soratan'i Jona 3:10, toko 3:20 dia zao ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesoa hoe izay mandray izay irayko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay maniraka. Ny zavatra tiako teneninanao dia ity. Ny zavatra ataontsika amin'ny hafa, ny fomba fitretentsika ny hafa, aika iny no ataontsika amin'i Jesoa. Ary iny kay no ataontsika amin'Andriamanitra. Raiso an-tsaina nge raha hitanao mivantana eto izao Andriamanitra. Raha hitanao mivantana eo Andriamanitra, tsy possible mihitsy ianao hamingavinga azy. Tsy possible zany. Tsy possible ianao hiteny hoe tsisy lanazy. Tsy possible. Aiza kosa fitetegna an'izany. Fa rehefa mandinika ao amin'ny Matteo, ndaontsika sy ianao hivadika kely any amin'ny bokin'ny Matteo toko 5:20. Matteo toko 5:20 dia ao amin'ny manomboka eo amin'ny 4:30. Tenin'Andriamanitra mahavariana foana ity rehefa mandinika an'ity. Andonge vakiko kely dia raiso an-tsaina ihany ilay izy manomboka eo amin'ny 4:30. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avianareo izay notahindraiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana an'izao tontolo izao. Fanona aho dia nomenareo hanina, nangetaeta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny dia nampianatra anonareo. Tsy nanan-kitafy dia nitafianareo, narary dia nitsaboanareo, tao an-tranomaizina dia novanginareo. Asa ianao rehefa mamaky an'io fa variana be amin'ilay aho amin'io. Jerenao tsara ilay aho fa asora baventy foana. Aho. Jesoa zany ny ambaran'ilay aho. Ianao ve tsy mbola nandinika tamin'ny fiainana hoe ay ve ny Jesoa koa, ny Jesoa anao. Ary rehefa tany amponjaka ny tompo ry olona. Azonao tsaina ve izany hoe efa tany an-tany mora kay ny tompo. Raha ianao zao raha misy olona zao avany amponja any avany, efa nisazy ohatr'izany, tonga eto amintsika eto dia matetika ny fiarahamonina rehefa mahita an'ireny olona ireny, atokany ery, mihoatra lavitra noho ny misy coronavirus. Atokany eny.
fa eto ange Andriamanitra mihitsy Jesoa no miteny hoe tany amponja. Fa ianao ve efa nahitan'i Jesoa tany? Ianao ve efa nahitan'i Jesoa hoe tsy nitafy izany? Azonao an-tsaina moa izany? Ay moa Jesoa ty efa nisy fotoana hoe 4 000. Mbola tsy nieritreretiko indray izany. Ary Jesoa io ka efa nisy fotoana hoe angamba réfugié le olona manitsoaka amin'ny tany ireny fa ny vahiny hono izy. Dia gaga tokoa tsika. Dia tahaka an'ilay toy antenenin'i Jesoa amin'io texte io mihitsy hoe dia manontany le olona hoe fa taiza moa izay ry tompony nahitanao nona? Taiza moa izay nahitanao tany amponja? Teneniny mazava eo amin'ny 17 lazaiko aminareo izy ny tompo marina tokoa. Arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ary amin'ny 15 teneniny ihany. Lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra reto no tsy mba nataonareo tamiko. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Izay no andrasan'ny tompo amintsika. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany raha afaka tsy miteny fotsiny eny Jesoa, tena tiako ianao. Raha saina manangan-tanana izao hoe iza ny tian'i Jesoa atao amin'ity isotry fitiavana ity? Dia tia natsangana daholo ny tanana roa, atsangana hatramin'ny tongotra azo atao hoe tena tiako ianao Jesoa, tena tiako. Fa ilay tian'i Jesoa nge tsy izay ny dikany hoe tian'i Jesoa, tsy miteny hoe tian'i Jesoa. Fa rehefa mitentsika hoe tian'ny tompo inona ny ataontsika amin'ny olona? Fa ny ataontsika amin'ny olona ny manamarika na tia marina an' Jesoa tsika na tsy tian'i Jesoa. Fiainana kristianina raha avako tsy resaka fomba-pivavahana, fa le fiainanao isan'andro mihitsy. Tenenin'ny tompo amintsika hoe raha miverina any amin'ilay Marka toko 7 teo tsika. Niza ho izy mahatafintohina na iray aza amin'ireo madinika mino areo. Zava-dehibe amin'ny tompony olona tsirairay. Raha miteny hoe mitia ange, ohatra zao hoe mitia anao. Za zao tsy manana olana mihitsy mitia anao. Ianao raha teo moa tsy fantatra dia rehefa tsy fantatra ny olona ohatran vao maika tsy dia olana loatra. Ok, afaka miteny hoe tiako ianao. Fa tsy izay ange ilay mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika e. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha izay tianareo ihany ny tianareo, fa inona moa no mampiavaka anareo amin'izao tontolo izao? Tsy izay ny antsoina hoe mpianatry ny tompo iringiriny, izao tontolo izao raha mahay an'izaniko. Fa ny dikany hoe tia. Dia tia tahaka ny tiavan'i Jesoa. Olona mahasosotra ange tsika sianao ty. Raha dinihana dia maharitra mihitsy Andriamanitra, maharitra amintsika. Olona mandreraka ange tsika, fa tia ny tompontsika. Le hoe tia amin'ny fitiavana mahery vaika. Le olona mandreraka ao an-trano io nge izany e. Misafidy mitia an'io. Le olona atao tsy misy dikany. Raha zao tsika sianao no miteny hoe tsy hoe tsika sianao fa raha zao maka ohatra hoe raha i pasteur Slofo izany zao misy zavatra ilainy tampoka eto. Reto tena mangateta be. Eritrereto ange izany raha miteny an'izany zao i pasteur Slofo io dia mihitsy fa be da be ny akantavanga. Ty pasteur tiany ianao, ty tsy sarotra amin'ity amin'ny pasteur, tsy sarotra. Fa manahoana raha olona tsotra ataontsika ao anaty farangisosina hoe tsimotsimona? Manahoana raha mivoaka etsy ivelany eto tsika tsy ory an'izany olona tsotra izany atao amin'ity faritra isotry fitiavana ity dia ny tanànanareo rehetra any. Iny olona iny mihitsy ange ilay andrasan'ny tompo amintsika hanehoana an'izay fitiavana mahery vaika izay. Le any amin'ilay tsisy mahita any. Andaontsika hiditra amina teboka kely. Misy teboka kely 4 zaraiko aminao izay hoe ahoana ary? Fa inona moa ny dikany hoe mahatafintohina? Ahoana izany hoe mahatafintohina? Resaka tsy hoe mampatezitra fotsiny izany. Ny dikan'io tenin'Andriamanitra io hoe rehefa nizany izy tsika mitarika ny olona nota. Fa inona moa ny ataontsika sianao dia lasa mitarika ny hafa nota isika. Misy teboka anankefatra mety mahatonga an'izay. Zaraiko aminao eto. Mety mitarika ny hafa amin'ny fomba mivantantsika.
tonga dia mampanota ny hafa-tsotra izao. Tandremo hoe ny zavatra ataontsika. Donc jerena ohatra tsotra be zao ohatra amin'izany hoe eritrereto hoe manana mpanampy izao nareo ao an-trano. Dia misy mandondona ary jerenao kely avery andim-baravarakely ry izy iranina. Sakamo be andray an'io. Aokia teneno izy hoe tsy ahony aho hoe. Azonao tsaina. Mpanampy izy dia asaina miteny izay tenenina. Fa fantatrao moa fa ianao kay rehefa manao an'izay dia mendrika asiana zavatra 10 taona eo ambozonao eo dia alefa any anaty any amin'ny elohana be meloka be ao anatrehan'Andriamanitra raha izay ny tenenana azy. Indraindray zavatra ohatran'ny tsisy dikany, hay mitarika ny hafa mampanota azy. Mety ao anatin'izany izao tsika mety misy fotoana tsika vehivavy. Tsika vehivavy nge tia miresaka e. Dia indraindray les sujets de conversation tsika, les zavatra resantsika inona? Olona! Faly ery tsika vao mahita, vidry tantarako. Nananina nge retsy. Fantatrao moa? Raha mitantara zavatra ratsy momba n'olona ianao faly ery mitantara, izany ange le mampanota ny hafa e. Ianao moa efa manota amin'ny fosa olona, fa mitarika anazy koa ianao, isaina ratsy momba ny hafa. Zavatra faharoa mety mitarika antsika mitarika antsika hampanota ny hafa dia amin'ny fomba kolaka kosa indray ty, tsy amin'ny fomba mivatana tahaka n'ilay teo, mety amin'ny fomba kolaka. Mety misy fotoana nahazo cadeau tsara be ianao, dia ataontsika hoe nahazo iPhone 11 plus. Tena tsara! Tsy adronao izay nahatongavany androany itenenana amin'ilay akaikinao, tia ny cadeau nameny vadiko ana. Nefa tsy any an-tsainao hoe izy ange tsy mahazaka mahita an'izany, velom-pialonana izy noho izany. Indraindray tsy saintsika akory, fa mety misy hafa mety maratra amin'ny tenintsika na mety mahatezitra ny tenintsika fa tsika tete fotsiny za te hiteny ka. Nga vitany hoe za te hiteny. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika raha afako, misaina ny hafa hoy ilay any amin'ny Filipianina 2:2, mihoatra noho ny tenanao. Ahoana koa no mety mitarika antsika ao anaty mitarika antsika hampanota ny hafa? Mety amin'ny alalan'ny ohatra ratsy omentsika. Mety amin'ny fomba fisainantsika mety tsy ratsy ilay ohatra, le zavatra ataontsika, fa ilay olona nge mety mbola tsy mahazaka. Misy fiangonana zao misy fiangonana ny ao anatiny tena ny vehivavy tsy mahazo mipataloha mihitsy. Ianao efa nidepassenao izay zavatra izay fa efa azonao an-tsaina ilay izy. Dia ianao ve rehefa makao amin'ilay fiangonana dia hiteny hoe tsy rarahako fa ny adalany tsy te hipataloha ny olona mangatsika. Raha mijery ny Korinthiana 1:9 tsika mahita an'ilay tenin'ny Paoly momba an'ilay hena terina amin'ny sampy. Tsy le sampy ange no misy tsy sampy, ça n'existe même pas le Andriamanitra tantarain'ilay olona. Fa le conscience, le fieritreretan'ilay anankiray tena important amin'Andriamanitra ny fisainan'iny olona. Ka ianao ve? Satria ianao efa nahazo fahasoavana hafa mahazo kokoa dia eritreritra tsy rarahako izay eritreretinao any fa izao ny ansainiko dia vita. Ndrao dia mampanota ny hafintsika amin'izany. Zavatra teboka farany ao anatin'iny dia ity. Mety mampanota ny hafintsika raha ohatra ka tsy milaza miteny mazava ny marina, ny tena izy. Misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo 10:7 milaza hoe aoka tsika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Indraindray ianao mieritreritra hoe ao anatin'izany fitiavana izany dia tolérance. Milefitra ka ny azy izay hoy ny azy ny safidiny dia izay. Raha afako ny dikany hoe tia dia tena samy teny mihitsy koa izao ny antsoina manoro mazava hoe tia ny marina. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ohatra izao anatin'ny tena fivoizana n'izao tontolo izao amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona. Dia indraindray fitahan'ny satantsika ao anatin'ny hoe ka manaja zon'olombelona raha teo LGBT ianao dia ny dikany tsy maninona rangaha, izay ny safidinao. Raha afako anjaranao no miteny hoe inona ny antsoina hoe mety araka ny tokony tenin'Andriamanitra. Manoro azy, anazy no misafidy avy eo.
fa tsy hoe milefitra amin'ny fahotana ary zay no teboka farany zaraiko anao anatin'ity. Raha te handeha amina fitiavana mahery vaika ianao dia mila tolérance zéro amin'ny fahotantsika. Jereny ny fitenenan'ny tompo azy eo amin'ny Marka 7 io hoe raha ny tananao no mamitondra anao amin'ny fahotana, tapaho. Ankehitriny raha avako ny olana ankehitriny dia ity. Ny fahotana zao tsy lazaina hoe fahotana fa amboarina kely atao hoe mba fahalemeny. Tsia! Fotoana mihitsy zao indrindra ho anatin'izao tahaka ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao tahaka ny tatao eo ambony loha izao. Fotoana hijoroantsika ianao ho mpianatry tompo iringiriny, izany mpianatry ny tompo iringiriny izany ohatran'ireny hoe fanatika ireny, ohatran'ny hoe ratsy izany ilay terme hoe fanatika, ohatrotra izany tena hoe pro Jesoa ianao. Ny dikan'izany raha afako dia tsy manao marimaritra iraisana amin'ny fahotana na inona na inona. Tenenina itsiana rehefa fahotana dia fahotana. Mety hiteny angamba ianao hoe ianona izy moa dia tsy mahazaka mihitsy rehefa mandeha mission ohatran'ireny fa dia tsy maintsy mba maka deuxième bureau kely maka azonao an-tsaina ilay tiako lazaina dia lazaina hoe fahalemeny tsy fahalemeny izany fa fijangatsangana fahotana tsotra izao. Andaontsika asianao kategorika amin'ny fomba fahitantsika amin'ny fomba fitretentsika ny fahotana rehetrarehetra. Tapahana ny fahotana. Inona ny zavatra jereny masonao, raisy ny tananao, alehan'ny tongotrao izay mitarika anao any amin'ny fahotana. Tsy afaka ny andeha amin'ny fitiavana madio mahery vaika mihitsy ianao raha mbola manao marimaritra iraisana amin'ny fahotana. Amin'ity anio ity ndao hijorontsika. Ho mpianatry ny tompo iringiriny ianao izao. Azonao moa dikan'izany rehefa mandeha any ivelany, vao mivoaka ivelany ao fotsiny ianao zay toerana rehetrarehetra lehanao dia sainao nge hoe vao miala eo ianao dia faly be ilay olona ay ve za misy? Lasa maheno ny valeurany ilay olona izay mifanerasera aminao satria omenao ny lanjany izy amin'ilay lanja omen'Andriamanitra azy. Ndaontsika hiara hijery ny zanantsika, ny mpanampintsika, ny vadintsika, ny dadantsika, ny rafozantsika, ny rehetrarehetra. Jerena maso ny tompo hoe ay, kay tiany Jesoa nahafatesany Jesoa koa kay olona io. Dia ho sarobidy amintsika. Ny tondra tena ara-dalàna eo anatrehany andeha amin'ny fitiavana mahery vaika tsika. Voninahitra ho an'i Jesoa Kristy fiadanana ho antsika rehetra. Amen.